ao anatin'ny fibanjinana ny azo fijaliany Kristy isika ary mamantatra ireo teny fitofarana izay nataon'i Jesosy Kristy teo amin'ny azo fijaliana. Tena faly ny fo mifankahita aminao indray ato anatin'ity andro fahatelo izay iarahantsika mifampahery eto amin'ity fandaharana ity. Andeha androany isika dia hijery ilay andro fahatelo ka mialoha izany dia tiako raha hiaraka hivavaka indray isika. Andriamanitra raio, ankehitriny miverina miresaka ny teninao eto amin'ity fandaharana ity izahay. Aoka Tompo, mba hibanjina tokoa izany azo fijaliana izany izahay. Hieritreritra ny mombanao ka ny teninao izay iarahanay mandinika eto androany irinay sy antenainay mba ho tafapaka betsaka indray ao ampon'ny zanakao izay manaraka ity fandaharana ity. Fa ny vavaka dia tononona angatahana amin'ny anaranao Jesosy Kristy. Amen. Ilay teny fahatelo izay nataon'i Jesosy Kristy teo amin'ny azo fijaliana no iarahantsika indray mandinika amin'ity andro fahatelo ity. Andeha amerina kely isika ilay teny voalohany izay nataon'i Jesosy Kristy teo amin'ny azo fijaliana izay hitantsika teto dia zao hojerevantsika ilay teny voalohany. Ray eo mamelany elony fa tsy fantany izay atao. Ny teny faharoa kosa de hoe anio no iona amiko any amin'ny paradisa ianao. Ary androany isika dia hijery ilay teny fahatelo dia manao hoe raha vehivavy indro ny zanakao. Ao amin'ny Jaona 7:20 de ny andininy 4:20 indray ny 9 izay rahantsika mandinika androany. Jaona 7:20 de ny andininy 4:20 manao hoe ary no ny hitan'i Jesosy ny reniny sy ilay mpianatra tiany nijanona teo dia hoy izy tamin'ny reniny, raha vehivavy indro ny zanakao. Inona indray rery ava-malala no teny fampanantenana izay resahan'izany teny izany ho antsika amin'ity anio ity, amin'ity fibanjinantsika ny azo fijaliany Kristy ity. Ny zavatra nisy de zao: ny ray fo tamin'ireo olo-tiany Jesosy Kristy alohan'ny nandaozany azy ireo. Tena olana teo amin'i Jesosy Kristy ny nandao azy ireo. Ary na ianao aza ve moa mandao ny olona izay tianao indrindra, iza ny tsy anana olana amin'izany, na ny reniny Jesosy Kristy aza de natsapa fa mafy zany mandao ny zanaka izany. Efa betsaka amintsika na mety hoe lasa nianatra any ivelany aza ny zanakao. Rehefa manatitra azy eny amin'ny aeroport ianao dia sitrakao eo anilanao mandrakariva ireo zanakao na rahalahinao na fianakavianao. Tahaka izany koa ny zavatra nisy izay niainan'i Jesosy Kristy. Io teny io ry ava-malala de maneo fa makasitraka ny firaisam-pony mpino Jesosy. Tena zava-dehibe ry ava-malala ao amin'ny fiangonan'Andriamanitra ny fitiavana. Tena zava-dehibe izany. Ny fanontaniana mipetraka androany izay iarahantsika mandinika eto de hoe tena misy fitiavana tokoa ve ao amin'io fiangonana izay ivavahanao io, ao amin'ny fiangonana izay ivavahantsika io, sa efa saratsara mpitiavana isisa no hita ao amin'izany fiangonana izany, no hita ao amin'izany ankohonana izany, no hita eo amin'ny fiarahamonina izay misy atsika. Baiko ny lanitra ny fankatiavana sady te hampahery an'i Jaona izay antsy nandao azy. Te hampahery Jesosy Kristy. Tena ilaina ny fifankatiavana ry ava-malala. Ao amin'ny Matthieu 4:20 de ny andininy 4:20 tapany B. Matthieu 4:20 de ny andininy 4:20 tapany B de zao no ambarana: nandao azy ny mpianatra rehetra ka nandositra. Fitiavana inona re ty ry ava-malala? Jesosy Kristy ane
ka niaraka tamin'ireo mpianatra ireo mpianatra ireo ane nahita ny fahagagana ny fanasitranana maro nataon'i Jesosy Kristy. Ny zavatra nisy anefa de izao, nandao azy ireo mpianatra ireo. Ny zavatra mahafinaritra nefa, na de nilaozan'ny mpianatra aza Jesosy hatramin'ny farany, de nitsinjo ny hafa Jesosy, nitsinjo ny hafa izy, ary tena zava-dehibe eo amin'ny zanak'Andriamanitra, lesona lehibe eo amin'ny zanak'Andriamanitra ity fitsinjovana ny hafa ity. Move ao amin'ny toerana izay misy antsika ao, mba misy fitsinjovana ny hafa sa fitiavan-tena fotsiny? Andao ange iverenantsika ireo teny voalohany izay nataon'i Jesosy ireo. Ny teny voalohany de izao: vavaka fanelanelanana ho an'ny mpamono azy. Iza reny mahavita an'izany eo amintsika? Mpamono anao, mpanaratsy anao, nefa de zao anaovanao vavaka fanelanelanana izy. Ny teny faharoa: namaly izay ilainy efa ho faty Jesosy Kristy, na dia efa teo anatin'ny fotoana izay atao hoe fadiranovana teo amin'ny fiainana, de namaly izay efa ho faty izy. Ary ny teny fahatelo izay zava-dehibe amin'ity lohahevitra androany amin'ny andro fahatelo ity de hoe nametraka ny fikarakarana ny reniny tamin'ny jaona ry hava-malala. Androany ankehitriny dia mbola misy mivavaka ho atsika, de tsy izay izany fa Jesosy. Inona ny olana izay atrehanao? Inona koa ny olana izay atrehako amin'ity androany ity? Azon'Andriamanitra atao ny mivavaka, azon'Andriamanitra atao ny mametraka indray ny fitokisanao raha velantsika ho eo amintsika ity Andriamanitra izay vavahantsika ity. Zava-dehibe zany androany ity firaisam-po izay nianarantsika tamin'ity androany ity. Fa na de inona na inona, renin'i Jesosy dia nanana firaisam-po tamin'i Jesosy, ary Jesosy koa de nanana firaisam-po tamin'ireo olona rehetra, ry kristianina malala, izay manaraka ity fandaharana ity androany. Manahoana re ny fitiavana, ny ohatra izay mba asehontsika koa amin'ny mahazanak'Andriamanitra tsika, amin'ny mampiray fanantenana tsika, amin'ny mahaolon'Andriamanitra tsika. Ao amin'ny Koritianina voalohany toko 7:12 dia misy fanambaranao izay resahany soratra masina. Koritianina voalohany toko 7:12 de ny 1 ka hatramin'ny 7 dia izao ny fanambarana izay resahany Paoly rehefa manoratra ao amin'ny bokin'ny Koritianina izy. Koritianina voalohany toko 7:12 de ny 1 ka hatramin'ny 7 izy hoe: na de miteny amin'ny fitenin'ny olona sy ny anjely aza aho, kanefa tsy manana fitiavana, de tonga varahana maneno sy kipantsona mikarantsana aho. Ary na de manana faminaniana aza aho, ka mahalala ny zava-miafina rehetra, sady manana ny fahalalana rehetra, ary na de manana ny finoana rehetra aza aho, ka mahafindra tendrombohatra, kanefa tsy manana fitiavana, de tsinotsinona aho. Ary na dia omeko hoan'ny malahelo aza ny fananako rehetra, ary na dia atolotra hodorana aza ny tenako, kanefa tsy manana fitiavana aho, de tsy mahasoa akory izany. Ry hava-malala, hitatsika ity tenin'Andriamanitra ity androany, mazava be ny fanambarany. Ireo rehetra na manao asa soa tahaka ninona aza isika, ninona ataotsika ka tsy manana fitiavana tahaka an' Jesosy isika, de hoziziny Paoly apôstôly hoe tsinotsinona izany. Ny azoko antoka de zao, tsy mbola nisy tamintsika angamba ka tonga teny amin'ny mpivarotra isika dia manontany ao amin'ny mpivarotra hoe misy tsinotsinona ve ato? De imehezan'ny mpivarotra ianao raha miteny an'izany, satria tsy misy zany tahaka izany. Tsy misy tahaka ny tsy misy na nanao asa soa be tahaka ninona azy ianao tao amin'ny fiangonana ka tsy manam-pitiavana.
na nanao fiantrana be tahaka ninona azy ianao teo amin'ny fiarahamonina ka tsy manam-pitiavana, tsinotsinona izany. Jesosy Kristy ry hava-malara, ilay ohatra fahatelo izay nasehony teo amin'ny hazo fijaliana, ity teny fahatelo ity izay iarahantsika nandinika teo de zao. Tena ilaina ny fitiavana, ny firaisam-po amin'ny toerana rehetra izay misy amintsika. Androany, mety efa nihevitra angamba ianao hoe ianao no tena lehibe ary mahavita amin'ny zavatra rehetrarehetra ka tsy nataonao tamin'ny mpitiavana izany. De hozy izy ny tenin'Andriamanitra androany, tsinotsinona izany. Androany, ny afatra, ny lesona izay ho tsoahantsika amin'ity androany ity de zao. Aoka ny fitiavana, tsy ho amin'ny fihetsaram-belatsy. Aoka ny fitiavana, andeha amin'ny fahamarinana, ary mba ho tena hiteny amin'ny mpitiavana isika, hiresaka amin'ny mpitiavana isika, hanao asa amin'ny mpitiavana isika, ary ny asan'Andriamanitra izay miandry antsika de zao, ataontsika amin'ny mpitiavana izany. Fa rehefa ataontsika amin'ny mpitiavana izany, de maneho an' Jesosy isika, ary izany ohatra velona izay tiany Jesosy mba ho ataony amintsika amin'ity teny fahatelo izay niarahantsika nandinika androany ity. Mety tsy manam-pitiavana ve ianao? Eto eo anatrehan'Andriamanitra izany androany. Mety efa nanao fahotana tamin'izany sehatra izany ve ianao? Eto eo anatrehan'Andriamanitra izany. Mety misy olona angamba androany izay manahirana anao mihitsy na mifankahita aminy na mijery azy manao vadingana androany. Miresaha aminy fa izany no tadiavin'Andriamanitra ho amintsika, mba ho kristianina feno fitiavana. Isika tsiraray avy izay manaraka izao fandarana izao. Ary izany fitiavana izany anie no anjaka ao am-pony tsiraray avy izay manaraka ity tenin'Andriamanitra ity. Andriamanitra ne hitantsika amin'izany fampaherezana izany, ka ho tafatoetra betsaka tokoa ao am-poko sy am-ponao izany teny izany, ka manomboka androany de ho lehilahy sy vehivavy ohatra amin'izany fitiavana izay nasehon'i Jesosy izany izao senao. Meloha izany anefa de andao hoentsika mbavaka indray izany dinidinika fampaherezana izany. Andriamanitra ray io, isaoranay ianao, fanampianatra anay zanakao ianao mba hiteny amin'ny mpitiavana izahay, hiresaka amin'ny mpitiavana izahay, hanao asa amin'ny mpitiavana izahay, ary ninona ataonay Tompo dia andeha amin'ny mpitiavana ny fisainanay tsiraray avy, ny fonay koa izany fitiavana izany anie anjaka ao amin'ny tokantrano izay misy anay, anjaka ao amin'ny fiangonana izay misy anay, ary ianao no ohatra velona azo alantahaka ao anatin'izany. Irinay Tompo, izany teninao izany anie dia isy heriny, isy vokany ho anareo mpiaino rehetra izay nanaraka izao fandarana izao. Fa nivavaka de tononona sy angatahana amin'ny anaranao Jesosy Kristy. Amen.